Vaony tsy fandriampahalemana kosa manoloana ny feo mandefa miakatra eto Antananarivo ny dalo avy any Atsimonosy tsy ny andray lafa dia namorom-panao gazety avy hatrany ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena sy ny pôlisy pirenena teny akady lalana nafahan'izy ireo nitondra ny fomba fijeriny sy ny faneho-kevitra makasika izay. Tsy marina amin'ny filazana fa hiakatra eto an-drenivohitra ny dalon'ny lavolefina tany Atsimonosy araka nambaram-pitandro filaminana. No marian'izy ireo kosa nefa fa noho ny fotoana mahabetsaka mivezivezena eto an-drenivohitra ny volana desambra toy izao dia tsy hitsitsy ary entitra amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fanaraha-maso mivezivezena. Ho amafisina ihany koa ny fisavana. Nandeha ny resaka tato ato hoe ho ampiakary ty Antananarivo ny dalo milavolefina. Tsy marina zany fa mety misy sasasany amin'izareo zany zay mety tsy ataty zay mety fiarahamonina dia mety mitsoka andarana dia zay ngamba no azo lazana zavatra zao. Eo anatrin'izay zany dia tsy miraviravitana mety amin'ny Analamanga, ny région Analamanga zay misy ny polisy ny gendarmerie rehefa eto amin'ny renivohitra dia maka an'izay fepetra entitra zay ny antony ahitanareo ny avy eo amin'ny polisy pirenena eraka n'Antananarivo, ny avy eo amin'ny gendarmerie nivelona Antananarivo. Gagaga ihany ireo tamin'ny herinandro hoe fa misy iny eto Antananarivo, misy état de siège, misy alerte no betsaka mo sécurité makany amin'ny axe RN1 RN2 efa ao anatiny zavatra zany. Ny anivon'ny pôlisy pirenena dia nilaza fa hampitombo isan'ny pôlisy manatanteraka ny asa fitandrona amin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Tsy hitsitsy ihany koa raha misy ny mampiahiahy. Ka raha ohatra ka misy mitady amin'ny toerana ny filaminana io dia sarotiny misy zay amin'izay. Efa voalaza teo ny hoe efa isika ny amin'ny emo sécurité zany any amin'ny axe mivoaka ny Antananarivo renivohitra reny, fa ny eto an-drenivohitra ihany koa angamba samy mahita daholo sika rehetra zany ireo pôlisy efa be dia be mihitsy. Ny ao amin'ny commissariat central zay ny tenanay ny tompona andraikitra voalohany ao dia mametraka tetikady na paiky stratégia efa natao hatramin'izay ary hamafisina amin'izao vanim-potoana ny farany taona zay fantatra tsy afena zany fa mampirongatra tokoa ny asa ratsy ny jiolahy na fanendahana io na vakitrahana io amin'ny fomba maro isan-karazany. Ny tetika amin'izany moa dia le atao hoe prévention fisorohana mialoha, zay tena mahomby efa tsy fidiny ny commission na fitsangahan-javatra efa miatra amanainy na miatra amin'ny fananana. Efa hatramin'izay io ary mafisina ny amin'izao zay ny ahitanareo hoe manao patrouille eraky ny tanàna feno, tsy eo ampovoan'ny tanàna ihany fa hatrany amin'ny arrondissement rehetrarehetra. Ny commissariat 8 arrondissement, ny poste de police zay misy hatrany Mampolony any dia fa miaraka manao an'izay. Ny anaovan'ny mponina fetin'ny faran'ny taona ao anatin'ny filaminana sy fitoniana no fanamby apetraky ny mpitandro filaminana.